Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarahantsika rehefakotratra ity alarobia fa 7 volana aprily ity ny mofinaina voalahatra hoantsika dia ny taratasy faharoa ny Koritianina faharoa toko fahatelo Koritianina faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Moa miderateny indray va zahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa ho anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra atao amponay sady fantatra sy vaken'ny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty nefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia nofo. Ary manana izany fatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Andiny fahadimy. Kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. Fahaleovana eto dia fahaleovantena na fahafahana manao zavatra na fahafahana mieritreritra. Amin'ny tadiny fahadimy ity zany dia milaza zavatra mazava Paoly ny hoe avy amin'Andriamanitra no ahafahany mieritreritra ny asan'Andriamanitra. Izany hoe toe-tsaina avy amin'Andriamanitra no ahafahany mieritreritra ny asan'Andriamanitra. Ilay conception zany dia avy amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao koa asehony eo andiny ihany, avy amin'Andriamanitra koa no mbola ahafahany manatanteraka ilay zavatra, ilay réalisation zany dia avy amin'Andriamanitra. Io andiny io zany dia manazava tsara mihitsy manao hoe avy amin'Andriamanitra no ahafahanay mieritreritra, mamakafaka, mandamina ny asan'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, avy amin'Andriamanitra koa no ahafahanay manatanteraka ilay asan'Andriamanitra. Ary raha toizana somary lavidavitra kely dia ny hoe avy amin'Andriamanitra koa ny fifaliana ateraka ilay asan'Andriamanitra. Fa inona no nitranga? Ny vanim-potoana nanoratan'i Paoly ity taratasy ity ho an'ny Koritianina dia vanim-potoana sarotra tao amin'ny fiainany. Satria fiangonana naoron'i Paoly ny fiangonana tao Korinto. Fiangonana naoron'i Paoly saingy tao anatin'ny fiangonana naoron'i Paoly io dia nisy andian'olona vitsivitsy izay nanozongozona na nikomy tamin'ny maha-apôstôly amin'ny Paoly. Manao hoe ahoana moa ny maha-apôstôly ianao? Ianao aza nanendika ny fiangonana, ianao ara namono ny mpino tahaka ny Stefanina ohatra. No zany dia tsy mahatoky anao zay ary tsy ekenay ho apôstôly ianao. Tsy an'i Paoly zany. Tsy mora tamin'i Paoly no niaina an'izany satria tsy izay ny andrasany tamin'ny fiangonana tao Korinto. Tsy izay ny andrasany tamin'ny fiangonana tao Korinto tamin'ny lafiny hoe izy nanorina azy fiangonana izay nanana fanomezam-pahasoavana ary nitezaina hanaja ny fanomezam-pahasoavana sy ny fanomporon'Andriamanitra, nefa zary nanohitra ny maha-apôstôly azy. Tsy ilay fanoherany azy loatra no nasarom-piaron'i Paoly, fa ilay fakan'ny finoan'ny kristianina tao Korinto no tsinjo tsy niorina intsony tao amin'ny Kristy. Ary dia izay mahatonga an'i Paoly nijoro vavolombelona, ny tanamerina ny tantara tamin'ny Korintianina, ny niantsoany ny tompo azy tany an-dalany Damaskosy.
ary dia izany ady am-pana zany a no hita tao amin'ny fiangonana tao amin'ny Paoly a raha nijery ny fiangonana tao Korinto izay nizara ary nisy nanenjika sy nankala azy mihitsy. Inona ny toe-tsain'ny Paoly nanoloana n'izany zavatra ataontsika hoe sarotra izany ankoatran'ilay ady am-panahy nateraky ny olana anatiny tao amin'ny fiangonana tao Korinto, hitantsika olana fizarazarana, olana fifampiandanina, nisy olana etika, nisy olana moral, nisy olana ataontsika hoe ara-potoponona tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Fa amin'ny Korintianina faharoa dia olana ara-pifandraisana mihitsy satria ny fifandraisan'ny Paoly sy ny fiangonana tao Korinto no voahozongozona eto. Dia inona no toe-tsain'ny Paoly? Dia ny toe-tsain'ny Paoly dia nidina ambany dia ambany, nanetry teny Paoly. Hitantsika ny fanetretenan'ny Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Korintianina. Ary amin'ity andininy fadimy izay toe-pitantanantsika ity dia apetraky Paoly ho ny zavatra rehetra mihitsy eo aminy de tsy avy aminy fa avy amin'Andriamanitra. Avy amin'ny Kristy izy hoe izay angira nieritreritra ny asan'Andriamanitra de tsy avy amin'ny saina akory fa avy amin'Andriamanitra ihany. Inona tiany Paoly tenenina? Ny tiany Paoly tenenina dia ny hoe io asan'Andriamanitra io zany lay conception zany na lay planification zany izay ilazantsika azy dia tsy efa ny saina maha-olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Nahoana? Satria ny olombelona mahampanota azy. Mahampanota ny olombelona dia tsy afaka hieritreritra mihitsy ary tsy anaiky hieritreritra hanao tsara ho an'Andriamanitra. Fa ny olombelona ny fahotana tao anatin'ny olombelona dia mahatonga ny olombelona ho fahavalon'Andriamanitra zany azo ilazana azy. Fahavalon'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy ao anatin'ny olona intsony ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa ary tsy fitiavana an'Andriamanitra ihany fa tsy ny fitiavana ny asan'Andriamanitra, fitiavana ny tsara tsy ao anatin'ny olona intsony. Fa ny fitiavana ny ratsy sy ny fitiavana ny tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra nahafinaritra ny olona. No zany dia tsy afaka hieritreritra mihitsy ny olona ny amin'izay ahatsara ny asan'Andriamanitra. Tsy ao an-tsain'ny olona intsony zany. Fa zay ahatsara ny tenany, zay ahatsara ny mahafinaritra azy, zay ilainy, zay nandaniny olona ny fotoanany, fa tsisy hieritreritra intsony ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe fanahinina ihany zany, fa mahatonga zany de zao lay fahotana tao anatin'ilay olona de nahatonga an'ilay olona tsy afaka hisafidy intsony hieritreritra na makafaka na handamina ny asan'Andriamanitra. De Paoly eto miteny manao hoe matoa ange zahay afaka nieritreritra ny asan'Andriamanitra, matoa zahay afaka nandamina planifie mihitsy na ny concevoir ny asan'Andriamanitra de zao mialatsiny amin'ilay teny vary amin'anana dia matoa zay afaka manao an'izay de zao satria avy amin'Andriamanitra zay. Tena fanetretena be mihitsy. Raha ohatra ka jerena aty amin'ny teolojian'ny Calvin de ny hoe ny teolojian'ny Lutera de ny hoe fahasoavana zany. Fahasoavana no mahatonga anay afaka nieritreritra ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe maranitra zahay na tsy hoe manatsaina fa izao ny fahasoavan'Andriamanitra. Lehavako malala ny asan'Andriamanitra amin'ny mahasan'Andriamanitra azy de asan'ny anjely, de asan'Andriamanitra izany fa tsy asantsika. Ary dia Andriamanitra ihany no manome tolotsainantsika amin'ny fanatanterahana an'io azy io. Zay mahatonga ny tompo ny teny tamin'ny mpianatra manao hoe andeha ho vavolombelona any amin'izao tontolo zao ianareo. De zao mendrasa aloha ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina no anolo-tsaina anareo, ny fanahy masina no hitarika sy hivimbina anareo, ahafatahanareo zay tokony ho lazainareo, ahafatahanareo zay tokony ataonareo, ahafatahanareo zay miandry zay ezaka tokony ho tanterahana. Rehavako malala, mahafinaritra amin'Andriamanitra de izao, tiatsika izy. Fa tiatsika Andriamanitra ka dia manome fahazavan-tsaina antsika amin'ny fanatanterahana ny asany. Zay mahatonga antsika tsy mahazo mirehare mihitsy amin'ny fahombiazana amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy mahazo mirehare tahaka zay ny tenenin'ny Paoly eto hoe epistilinay ange nareo hoe nareo ange tahaka ny vato fisaka voasoratra amin'ny nofo de ny fo nareo no epistily velona zany hoe nareo no manam-porofo fa niasa zahay. Nareo manam-porofo fa niezaka izahay.
amintsika amin'ny fomba fijerisekehitriny moa de ny olona de tsara iny amin'ny résultat fantatsika rehetra zany ny tonjato ny ainantsika hoe ny olona de tsara ina amin'ny résultat tsara ina amin'ny vokatra ary dia Paoly eto zany dia pelo lalana zamana hoe tsara ho amin'ny vokatra zahay raha ohatra ka tsy apôstôly zahay de tsara ho amin'ny vokatra tsara ho amin'ny vokatra izahay fa nareo reo ny vokatra nentinay tonga ho amin'ny tomponareo mivavaky nareo epistily velona anareo ka ahoana ny tsy apôstôly anay ho Paoly zany hoe Paoly zany hoe de manetry teny saingy manetry teny Paoly fa manandratra ny voninahitr'Andriamanitra ny dikany hoe manetry teny dia manetry tena fa mametraka ny tompo eo amin'ny toerana tokony isy azy de zay mahatonga ny Paoly eto mitemana hoe zay rehetra ny sainay momba ny fandroso ny fiangonana de zao avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Kristy hoe avako am'izao androny antsika zao de fanamby lehibe mihitsy ny fampandrosoana ny fitohina ny filazantsara eto Madagasikara maneran-tany mihitsy aza moa mitoejavatra maro samihafa ny fahantrana dia manjary fitaovana ampiasain'ny fiarahamonina ataoko hoe fiarahamonina tsy ilay fiarahamonina fanjakana na fiarahamonina politika fa ataon'ny fiarahamonina fitaovana mba ampiala ny olona ao anatin'ny finoana be de be ireo karazam-pivavahana efa mitosaka eto Madagasikara mizara sakafo mizara akanjo mizara manao sekoly andraindray raha mampianatra fivavahana hafa mihitsy akoatrany hoe misy fivavahana ihany koa zay efa mahantra le olona mbola akany ihany fa misy koa fivavahana zay manararaotra n'lay manararaotra ve ny azo ilazana zany mampiasa ilay fahantrana mampiasa lay ndraindray koa raha mety ho mampiasa fitaovana hafa mihitsy mba azahoana misitona ny olona ho any aminy marina loatra fa manana safidy ny olona saingy nahoana de mandinika ny fivavahana kristianina hoe tsy mora amin'izao ankehitriny zao ny mitory ny filazantsara amin'ny lafiny maha-olombelona eto Madagasikara satria eo ny fahantrana eo ny fizarazarana maro samihafa eo koa ny fijeriny atosaka ao anatin'ny fiarahamonina hoe ny fiangonana zao ezana ny mandoto ny fivavahana kristianina ary akoatran'io fivavahana kristianina mbola mizarazara miparitaka tsy aroa tsy mifandray mifanenjika hany ka manjary lasa tsapatsika ho tsy de mora loatra ho sarotra mihitsy ara ny fitohina filazantsara profony zany ny atotanisa efa 200 taona tsika nitorony filazantsara fa mbola ny atsasaky ny kristianina ny atsasaky ny malagasy no mitonona ho kristianina no zany dia ilana fahazavan-tsain'ny fanamasina Andriamanitra ny manome fahazavan-tsaina ho atsika afahatsika mitory ny filazantsara io Andriamanitra ny manokatra ny saitsika ary mangataka an'izany tsika amin'izao fotoana akaiky ny Pasika zao hoe ome fahazavan-tsaina zay Andriamanitra ome torolalana zay ny am'izay tianao hitondrana ny fitohina ny filazantsara eo anivon'ny faritra misy atsika tsirairay avy zay ny tiany Paoly tenenina manao hoe lay conception lay famakafakana lay fijerena lay fandrafetana lay asa fitohina asan'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ihany ary zay satria avy amin'Andriamanitra izy de azo angatahana tsara fa ny faharoa de zao tsy lay fanatanterahana tsy lay fieritreretana ihany tsy lay fisainana ihany na lay fandaminana ny asan'Andriamanitra ihany no avy amin'Andriamanitra ho Paoly fa ny fanatanterahana koa tsy hoe satria tsara be lay lamina tsara be lay tetika hoe zao no ataotsika lay stratégie lay tetika de lay tetika asa hoentina manateraka lay fitohina filazantsara na ny asa tsara na ny asan'Andriamanitra na ny asa tsara na ny asan'ny fiarahamonina ka asa tsara fa izao koa ny fanatanterahana avy amin'Andriamanitra ny fahaleovana izay le teneniny izy manao hoe kanefa tsy miamboanana fahaleovana izahay tsy manana kanefa tsy miamboanana fahaleovana avy aminay hevitra zay le hoe fisainana amin'inona na amin'inona fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra zany hoe lay fahafahanay manao zavatra de avy amin'Andriamanitra Andriamanitra rehefa koa malala de Andriamanitra ny fahafahana Andriamanitra ny fahafahana Andriamanitra rehefa manome fahafahana de tsy hoe mamela antsika hanao zavatra fotsiny
fa ny fahafahana omen'Andriamanitra dia fahafahana feno. Raha ohatra zao ka ato anatin'ny tokantrano anankiray ianao ka tenena manao hoe ato tokantrano anao a dia azonao atao ny mijery télé, azonao atao ny mahandro sakafo, azonao atao ny mitsotsotra malalaka ianao, azonao atao dao zany rehetra zany. Fa izao tena misy tokoa ve le sakafo andrahoana ao am'le trano, ary tena misy tokoa ve le télé hojerena, ary tena misy tokoa ve le fandriana hitsorana. Fa amin'Andriamanitra, rehefa miteny Andriamanitra manao hoe afaka na manome de izao, tsy hoe manome antsika fahafahana manao lay zavatra fotsiny izy, fa manome antsika ny fitaovana hoentina manatanteraka lay zavatra. Zany hoe Andriamanitra tsy hoe mampanantena fotsiny, fa Andriamanitra mihitsy tsy no manome antsika zay ilayntsika ahafahantsika manatanteraka lay asan'Andriamanitra. Noho zany dia mila mifototra zany ny fijerentsika ny fiainana, ny hoe ary sao de ny zavatra eto amiko ara nomen'Andriamanitra hanatanterahako zavatra. Tandremo antsika miteny manao hoe za Andriamanitra nomenao fahafahana manao zavatra, de adinitsika ny hoe indraindray everitsika fa ho atsika izy reny, fa tsy afototritsika le fanontaniana de manjary lasa mireharetsika satria tsy apetrakitsika le olana hoe matoa Andriamanitra manome anty sao de misy asan'Andriamanitra tokony ataoko. Ary zay mihitsy nefa tiany Paoly tenena eto manao hoe mametraha fanontaniana hoe maninona ianao no manana an'ity, maninona ianao no tonga eo amin'ny toeran'io, maninona ianao nataon'Andriamanitra tahako zao. Fa izao ny dikany reny rehetrareny hanaovanao lay asan'Andriamanitra. Misy zavatra hampanaovan'Andriamanitra anao de nomeny anao iny. Tahaka ny hoe raha manana moto ianao de asianao lasantsy le izy. Ny antony ametrahana an'le lasantsy ao anatin'lay moto tsy hoe ho sakafon'lay moto, fa ho ampiasainao satria ho ampiasaina le moto, andeha ho ampiasaina izy rehefa avy eo. De tahak'izay mihitsy ny hoe Andriamanitra zany raha toka manome antsika fitaovana maro samihafa de izao tsy hoe ho an'ny tenantsika io. Tsy hoe ho an'ny tenantsika io fa nataon'Andriamanitra homenantsika io mba ho amin'ny asan'Andriamanitra, satria misy zavatra tian'Andriamanitra atao. Zay mahatonga an'i Paoly miteny eto manao hoe ny fahaleovanay, zany hoe ny fahafahanay manao zavatra de izao koa avy amin'Andriamanitra. De afako mampadiny tenantsika zany eto Paoly. Misoratra masina manao hoe move tena ny saina ny asan'Andriamanitra tokoa isika, ary move rehefa nomen'Andriamanitra fitaovana isika, move tsapatsika hoe reo zavatra nomen'Andriamanitra atsika ireo na fahasalamana na hery na tanjaka dia tian'Andriamanitra ho ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara, amin'ny zavatra tsara, amin'ny fitiavanamana, amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, amin'ny fampandrosoana koa ny fiarahamonina. Fa ny fahatelo tsika zao de zao azo arangaranina am'ty andininy ity ny hoe avy amin'Andriamanitra koa ny fifaliana ateraka lay asa izay atao. Tsy hoe avy amin'Andriamanitra ihany ny asa tsara, tsy hoe avy amin'Andriamanitra ihany ny fitaovana zay rehetrrehetra manateraka lay asa tsara, fa izao lay fifaliana ateraka lay asa tsara. Ny asa tsara de miteraka fifaliana, miteraka fiadanam-po, miteraka ataontsika koa hoe fahasambarana mihitsy ara. Rehefa manatanteraka asa tsara ianao, itenen'ny Paoly manao hoe samy mifaly amin'ny tenany avy manoloana ny asa tsara zay vitany. Hoe afako atenatenan'ny herinandrotsika, aza kivy amin'ny fanaovana asa tsara. Tsy misy asa tsara ka very maina, fa ny asa tsara de mitondra fifaliana sy fiadanam-po ho anao mandrakariva. Raha ohatra ka ny asa ratsy no mitondra fiadanana sy fifaliana de nanao ratsy daholo ny olona. Fa satria fantatsika mianakavy fa ny asa ratsy tsy mitondra fa tsy miteraka fa tsy fahoritsaina, tsy miteraka fa tsy faharavana de tsy manao asa ratsy sika. Satria fantatsika fa ny fanaovana asa tsara de mampisy fifaliana, mampisy fiadanana, mahasambatra de miezaka manao asa tsara isika. Io fanaovantsika ny asa tsara io nefa de tokony ho tsy ho adinoina mihitsy fa tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika fa avy amin'Andriamanitra. Inona ary ny lesona? Inona ny lesona? Matoky ny fahasoavan'Andriamanitra, mandehana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina isika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra.
ary rehefa mbi ao an-tsainao io fanaovana ny asan'Andriamanitra io manofisa kendrehana ho asa tsara de zao matoky fa omen'Andriamanitra fahaleovana omen'Andriamanitra fahafahany ianao amin'ny fanaovana ny io asa tsara io manofisa ny asa tsara an'Andriamanitra sahiny eritreritra asa tsara sahiny kasanao asa tsara mangatah amin'Andriamanitra zany de matoky ary fa omen'Andriamanitra anao ny asa tsara omen'Andriamanitra anao ny fitaovana zay rehetretinao anateraka le asa tsara de ny farany de matoky fa omen'Andriamanitra anao ny fifaliana dia ny fifaliana zay tsy mitovy amin'ny fifaliana zao tontolo zao fa fifaliana zay maharitra ao amin'ny tompo zava-dehibe ara ny Andriamanitsika fa Andriamanitra tia atsika manome atsika izay ilaitsika afahantsika manateraka ny asan'Andriamanitra manome tolo-tsaina atsika afahantsika manao ny asan'Andriamanitra ary mampifaly atsika afahantsika miaina am-pifaliana koa amin'ny andavanandro ivavakitsika tompo ao misaotra anao zahay fa ny fahasoavanao no matoy izao anay afaka mieritreritra ny asanao zahay tsy hoe satria tsara afaka mieritreritra ny asanao zahay tsy hoe satria marani-tsaina fa afaka mieritreritra ny asanao zay satria ny fanahinao ataonao ty anatinay afaka manatanteraka ny asanao zahay tsy hoe satria manana tsy hoe satria matanjaka na satria salama fa afaka manatanteraka ny asanao zahay satria anao ny manome zay rehetra ilaina tanterahanay zany afaka mifaly amin'ny asanao koa zahay tsy hoe satria nahita ny fahombiazana fa afaka mifaly amin'ny asanao zahay satria avy aminao ny fifaliana tompo am'izao tena ny herinandro zao de ataovy mikasanao zavatra tsara mandrakarivo zahay ataovy mioeritsaina sy herim-po hikasanao zavatra tsara indrindra ny asanao ary omeo anay keo tompo ny fahafahana ny fahaleovana hanatanteraka ny asa tsara satria tianay ny manao ny asa tsara omeo anay zany na fahasalamana io ery tanjaka fifandraisana fitaovana zay rehetra fantatrao fa ilainay tompo de omeo satria tianay ny manao asa tsara ary mihoatra noho izany Jesoa de omeo anay ny fifaliana de ny fifalian'ny mpanao asa tsara araka ny teninao manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray de omeo anay ny fifalian'ny mpanome fifalian'ny mpanatanteraka asa tsara raha io ny tontolo andronay io ho tontolo andron'ny fifaliana ho tontolo andron'ny fahombiazana ho tontolo andron'ny fanitretena saotra Jesoa amen